Miaraba ny vahoaka malagasy rehetra. Ity direkta ataoko androany ty moa dia direkta satria nanaitra ny maro ny fanambarana zay nataony gouvernemanta tamin'ny alalan'ny mpitondra teniny dia ny ministry ny serasera. Tsy maintsy nanao anty direkta tia fa maro zavatra tsy mazava amin'ny vahoaka malagasy tamin'iny fanambarana izay nataony gouvernemanta iny. Voalohany indrindra raha ny fahalalako azy dia tsy tokony ny gouvernemanta no miaro ny tetikasa base toliara. Raha tena hijery étude d'impact environnemental sy ny social isika dia anjarany les sociétés no miaro an'izany satria raha misy ny risque dia izy ny paye azy fa tsy ny gouvernemanta no mipaye an'izany zavatra. Zavatra tiako lazaina voalohany dia zao: diso tompoko ny fanambarana fa mampikorotana ny vahoaka izay manohatra ny base toliara. Ho jerentsika tsara fa tamin'ny herinandro talohan'ny fihetseketsehana tao toliara io dia nisy fihetseketsehana tany avaratrano fa tsisy miaramila, tsisy polisy, tsisy gendary nandeha nampikorotana azy dia nandeha nalalaka le olona andao fa ho jerentsika amin'ny vidéo zany zany. Ya hitatsika vahoaka malagasy fa nizotra ampilaminana tsara ny fanoherana ny base toliara zay natao tany Ankilimaliniky iny. Tsisy olana zany, tsisy korontana zany. Averiko indray ny vahoaka maro anisa izay manohatra ny base toliara io tsy vahoaka mila korontana tompoko, azafady indrindra. Manaraka an'izay dia zao: asehotrika eto koa ny taratasy namalian'ny préfet ny fangatany zay nataon'ireo vahoaka manohatra ny base toliara. Ny préfet no nandahy ny fangatany nataony. Amiko zany tereny Andriamatoa préfet zany tsy hanara-dalàna ny hetsika izay ataony mpanohatra ny base toliara. Nefa rehefa manao hetsika ny mpomban'ny base toliara na mamono omby dia Andriamatoa préfet mihitsy no manatsika azy. Ka ny zavatra tsy azoko eto dia zao: fa maninona rehefa mangataka alalana hanao fihetseketsehana izay amin'ny toerana tsisy olona, hektara be mitsisy olona, fasika fotsiny eny, tsisy tranon'olona,
tsisy tsanimpanjakana, tsisy olona mihitsiny eny. Handeheny reo olona reo, handeha aneo ny heviny, ny antony tsy anekeny anio tetikasa base de fa maninona tsy omena lalana, fa maninona kosa ny pomba ny base toliara raha anao fihetseketsena ao atapy tanàna ny toliara, ao toliara mihitsy, fa maninona no omena alala. Zay fanontaniana mipetraka. Faharoa de zao, araka ny teneniko teo, tsy tokony asan'ny fitondram-panjakana no miaro ny base toliara, fa asan'ny base toliara no miaro ny riska rehetra zay teneny. Fa maninona moa miteny an'izany? Na io ara-tsosialy, na io environnemental. Zavatra tiako tenena de zao, so de tsy fantatsika ao amin'ny gouvernement fa nisy fivoriana natao niaraka amin'ny tompona ndraiky atao amin'ny base toliara vo talohan'iny fihetseketsehana iny. Io fivoriana io niantsoina mpanoatra amin'ny base toliara, tonga atao daholo ny rehetra, anisan'izany colonel Fanapera. Rehefa atao de niteny mihitsy ny base toliara fa tsy manana cahier de charge izy, fa mbola anatiny manao an'izany zavatra zany. De tsy maninona izy ireo vahoaka reo rehefa tsy manana izy, fa reto fanontaniana mba tianay hapetsaka amin'ny nareo tompona andraikitra. Inona tompoko ny valiteny natao tao? Ny valiteny natao tao de zao, mbola tsy eo ny expertanay, ka mahavarina sy mahagaga lasa gouvernement indray, lasa expert ny tetikasa base toliara. Aveloro zareo ataovy mangarahara ty resaka ity ho fantatry ny vahoaka malagasy. Aveloro zareo no hiteny hoe ity no famalinay an'reto problema reto, satria hamariniko eto fa misy tsy fahamarinany le nitenenitsika teo iny momba ny io fanambarana ataon'ny gouvernement io. Ka ny zavatra tiako hambara eto voalohany indrindra dia tsy natao antsika gouvernement no hamaly ny riska rehetra, fa asan'ny société base toliara izany zavatra izany. Idirako resaka momba ny fanambarana nataony gouvernement. Misy marina le niteneny hoe mbola tsy manomboka io asa io. Ya, mbo ao anatin'ny fanomanana taratasy rehetra, na ara-teknika, na ara-tsosialy, na environnemental zany ny base amitsika miteny androany zao. Ny teny anareo hoe momba ny baobab, tena manao azafady mba miinvite any gouvernement rehetra mba tsy atao resaka fotsiny ho hitany vahoaka malagasy rehetra, fa tena ao am-ponareo mihitsy fitaraina vahoaka ny toliara. Miangavy anareo gouvernement rehetra ny tenako androany, andaotsika anao descente any, satria zao talohany suspension zay natao ny gouvernement de nandeha tany ministra Ravokatra. Rehefa nandeha tany izy tao zahay teo amin'ny baobab teo nanaovany déclaration hoe tsy mety ty tetikasa base toliara ty, ka diso ny fanambarana hoe tsy manimba ny baobab tetikasa base toliara. Ministra Ravokatra mihitsy no niteny manimba anio baobab reo, ary nanao fanambarana izy. Jeretsika tsara ny sary, alefatsika io sary io, ahitany vahoaka malagasy azy, ahitany reo gouvernement fa manimba le baobab le izy. Aleo jeretsika le sary, ahitana reo.
Ya, hitatsika tsara zany iny sary nanambarany ministry ny mine tam'izany fotoana zany tamin'ny andro ny ingay Andry Rajoelina io so zay ataonareo tamin'ny andro ny Hery Rajaonarimampianina nampiatonana an'io satria tonga tany ny tenany. Zay inviteko anareo gouvernement andao tsika anao descente any isika rehetra hijerany zany zavatra zany. Faharoa tao anatin'iny fanambarana iny dia niteny koa nareo hoe tsy mandalo ao anatin'ny tapitanana ny Toliara. Fefa fantatsika gouvernement ve zany tanàna ny Toliara zany? Inona no afahantsika miteny hoe tsy mandalo ao tapitanana ny Toliara ny camion 90 tonnes. Raha ohatra ka mandalo mamakivaky fokotanin'ny Sakabera le izy, mamakivaky fokotanin'ny Tsikobory le izy, mamakivaky fokotanin'ny Anketsaka le izy, araha dinona fambohitsabo akaikin'ny Anketsaka eo koa, mamakivaky tonga ao Abatery le izy. Inona no afahantsika miteny raha ohatra ka 41 fokotany izahay, reo fokotany telo reo mamakivaky an'io le camion 90 tonnes mandritra ny 30 tonnes. Mba alaitsika anatin'ny eritreritra tsara hoe hitatra be reo zany de mamakivaky an'io fokotany reo zany io camion io. Raha ohatra tsisy fokotany anankiray fotsiny tsy nandehanana mety mihaino anareo zao. Fa inona no afahantsika miteny hoe tsy miditra ao anaty tanàna Toliara raha ohatra ka mamakivaky fokotanin'ny Sakabera, mamakivaky fokotanin'ny Tsikobory, mamakivaky fokotanin'ny Aketraka io camion 90 tonnes io. Ary ny DG ny base Toliara de niteny tsisy lalana hafa fa tsy maintsy mandalo eto Toliara io. Ka manino androany tsika no mandany zany zavatra zany? Eo mahatonga ny tenako miteny hoe ity fanambarana ty nanaitray ary manaitra vahoaka malagasy rehetra satria ohatra misy zavatra tsy mandresy lahatra zavatra teneninareo hoe mamakivaky ny tanàna, tsy mamakivaky ny tanàna ny Toliara fa tsy tanàna ny Toliara zany hasono anaty fokotanin'ny Tsikobory, fokotanin'ny Aketraky, Taravay, reo fokotanin'ny teneniko reo zany hasorona tsy fokotanin'ny Toliara intsony. Mba afahanareo manao anty tetikasa base Toliara ity. Zay ene le olana eto hoe ambaro ny vahoaka malagasy marina hoe ity le izy mila nareo manao descente. Iresaka trika momba ny fahasalamana. Aza dinona re tompoko ny société zay nalainy base Toliara dia nanao déclaration roa samihafa. Fa nareo moa niteny hoe ampiandrasana le izy miandry fa za manana dossier. Manao déclaration izy tsy mahafaty, manao déclaration izy mahafaty. Ananako dossier reo de miandry an'izay tsika hoe nareo niteny hoe avy aloha izy hanagona an'ireo document reo. Fa ny zavatra azoko tenenina de zao. Eto tena manao sanatry ny vavaladiny lela aho de teneny koa fomba fiteninay avy aty atsimo zay hoe iny lay volamena aivoko ny vavako fa somary teny hataoko ty tsy de mifanandrifo loatra. Sanatry ny vava re aladiny lela de miteniteny foana ve président Ratsiraka miteny hoe nandritra ny 1.0 tonnes. Averiko nandritra ny 1.0 tonnes izy no nanao étude impact environnemental tam'ty resaka base Toliara ty ary ny conclusion napetrany tam'izany hoe tsy mety io fa mamon'olo. De sanatry ny vava ve de niteniteny foana président Ratsiraka fa isika tiarina zany tena mahay indrindra mihoatra ny président Ratsiraka ka nahatonga atsika tonga de manao déclaration androany hoe tsy mahafaty io zavatra io
zay mbola tsy hita tsara miporofona hatramin'ny androany ka za eto de nitarika ny saitsika rehetra ao amin'ny gouvernement ho an'ny vahoaka malagasy. Andaona henotsika tenin'ny président Ratsiraka momba an'izay hoe 40 taona izy nandany fotoana tamin'io conclusion napetrany hoe tsy azo atao le izy fa mety hapisy cancer, mety hamono olona, ka izay indrindra ny antony nametsarako an'io vidéo io mba ho hitatsika vahoaka malagasy. Momba ny fasy mainty any Toliara 40 taona zay nanao étude d'impact environnemental. Ny problème mipetraka de zao alain'ny olona le fasika alaindry zareo de reste le ilmenita miverina concentré fa tsy miparivako ohatrany taloha ny monazite zay radioactif, misy radioactivité ao, mety misy uranium 238 ao. Zany zavatra zany hitondra leucémie, hitondra cancer ho an'ny fort dauphin, ary mety hitondra an'izany any Toliara raha tsy mitandrina. Misy loza mifatao anjaran'ny olona mahiratra, mahatsiaro teny, tia tanindrazana, milaza hoe tandremo fa misy an'izao, tandremo fa misy an'izao. Momba n'le toerana misy an'le base Toliara, tenitsika hoe 45 kilometatra miala ny Andabole izy, marina teninareo 45 kilometatra. Ny teny isika hoe 1 kilometre mahery eo misy an'le tanàna, zay vao misy an'le 1 kilometre mahery, 1 kilometatra mahery, fa ny adinitsika 4 kilometatra miala an'ireo hôtely reo aloha. Zay misy vahiny, misy fidiram-bola ary misy piasa amanaly, na direct io na indirect io. Mbola veriko ndray, midina nareo gouvernement, andaotsika hidinany apiasa satelita isika, hijerevatsika azy 4 kilometre miala eo amin'ny hôtely rehetra ao Toliara le izy. De eo no atsapatsika azy hoe iza amin'ny vahoaka ny Madagasikara raha hanao vakansy izy ka handehanao vakansy amin'ny toerana misy projet minière zay hadina any amin'ny 40 à 60 metre manambany tany any. Zay tenenako hoe avelao base Toliara re tompoko no hamaly fa tsy anjaratsika gouvernement, satria base Toliara hatramin'izao tamin'ny fivirina farany teo, zahay tsy manakavaly fa tsy mana expert, zahay tsy manakavaly fa mbola tsy eo ny olona tokony hamaly an'izany, tsy vitanay ny mamaly an'izany fanontaniana zany. Fa maninona, satria maninona ny antony mahatonga amin'ny teny hoe avelao ny base Toliara no hamaly, tsy isika gouvernement no hipaye an'le risque fa ny société, raha ohatra hatao zany zavatra zany sanatriavana. Io rahanao Toliara tsy vitatsika gouvernement manao azy. Mba aretina firy moa na handroany vahoaka ny Toliara amin'izao fotoana izao. Izy miainao anatin'ny rano maloto, mitambatra ny maloto sy ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ka zay ny tenenako io hoe isika aza ataotsika botongery ty zavatra ty. Samy malagasy isika. Firenena no resaka eto. Midina any fotony isika. Hatramin'ny vahoaka rehetra, hatramin'ny filoham-pirenena, hatramin'ny premier ministre, hatramin'ny gouvernement, hatramin'ny vahoaka mpanohitra rehetra, miara-midineo isika. Hanitiako anareo tsy ho resy lahatra zao, fefanisany zany e. Pour an'io base Toliara io ingay ministra teo aloha raha vokatra. Fa rehefa tonga tany izy nahita hoe impossible, tsy mety zavatra ty. Ary disoko le teny eo hoe azo atao ny mamboly baobab. Ny mamboly baobab tompoko azo atao. Satria iny zao raha namboly baobab nataoko cadeau any ao Antananarivo, namana rehetra ao Antananarivo nambolako voany. Nomeko daholo namako rehetra ao Antananarivo zay te hana baobab nomeko. Azo atao mamboly baobab. Ary nahatra amin'ny ao amin'ny ambassade Japon tao nomeko baobab satria zareo tia baobab satria eto Madagasikara. Fa zavatra hadinitsika de zao.
ny baobab tompoko dia 3 taona 4 taona 5 taona 4 taona tsy vitatsika miazakazaka miratrape 3 taona izy amitsika afaka miratrape 3 taona de izay no itenenako hoe andaotsika anao descente de te ambarany base toliara ary aza dinona tamin'ny descente niaraka tamin'ny base toliara tompoko aoka ny tantara rehefa nanotaniko ry zareo aiza zany nareo mamboly baobab zany nandeha tany zahay salady roa ataon'izay ramatoa teo zay nasionanay tsy fanompana mivoaka malagasy ve zany amitsika miteny zao tsy hamisy baobab amboleny zareo iratrape zany 3 taona za tsy possible zany Andriamatoa Premier Ministre Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ho antsika gouvernement tsisy olo afaka iratrape 3 taona tsy possible ary tsy baobab ray tsy baobab roa fa baobab aman'alina rehefa tonga any isika ka anaiky ianareo am'izao antso ataoko zao ao sika no mahitaka azy afaka isatsika reo baobab reo ary aza dinona fa kilometatra no tenentsika fa resaka eto ne 3000 hectare io fa azy voalohany io fa tsy 3000 hectare tamin'ny voalohany averiko ndray hafantaratsika azy averina 500 averiko averina 500 67 hectare zay vao mitovy amin'ny 3000 hectare tsako averina impiry zany Toliara ville zay vao hitovy am'izany 3000 hectare zany satria fokotany ray ao Toliara kely no 67 hectare dika zay averina impiry zany satria 41 fokotanitsika ka eto aho de miteny hoe ala 3000 hectare ne ho nokapaitsika de mitenena ndray gouvernement androany fa tsy ala zany le izy parc ny New York io atapon-tanàna New York ao tsy azo kitihana io raha itenitsika hoe 6 kilometre ny Toliara 40 kilometre ny Toliara zany ala ny Toliara 40 kilometre ny Toliara tonga de simba itsika ny 3000 hectare de ahoana zany hafanana fa tsy zakana ao Toliara zay fotsiny ara fa tsy voavaliny zareo hoe hafanana fa tsy zakana ao Toliara io tsy zakany vaoaka malagasy rehetra ao Toliara io zany de ao anatiny hakana 3000 hectare ny alany nefa io toeran'io ihany no misy ala za tsy miresaka hoe miala be ny tanàna ny Toliara manakory na io akaiky ny Toliara io zavatra io hoe ary zahay rehetra fatatsika tsara fa mipetraka manomboka mangily miteraka resabe koa moa tsy fahafantarany hoe aiza marina moa colonel Fanapera am'izao fotoana zao raha izaho manokana aloha mbola tsy mahafantatra hoe aiza izy fa ny zavatra henoko farany tsy ny fianakaviana miantso foana amin'ny fanafodiny izay omenany na ny akandrony na ny avokatsika koa zay fefa vonona hiaro azy koa ao anatin'izay zavatra isorana anareo tamin'ny fanampiana rehetra na teto a Madagasikara na avy any ivelany na nome avoka ary manohana anotolona zay ataona ity de isorana anareo manokana zay zavatra zay araka ny reko farany hoe ohatrany hoe Antananarivo colonel Fanapera fa ho iteo moa fa ny tenako dia manohana azy hatramin'ny farany ary hikarakara azy am'izay azoko atao indrindra na amin'ny resaka fanafodiny zay na ny sakafo na ny akandro etretra manohana any mahery fo colonel Fanapera. Sotra to.